Miarabana ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao raha ny sara sy tamin'ny zanapolana tamin'ity anio ty aloha dia mbola somary nahazo ny avaratra aza indrindra tamin'ny tapany avaratra atsinanan'ny Madagascar iny fa andrasana kosa manomboka ny rapitso ny fandalovana na ny fitoerana rindraona mandritry ny 3 andro ao atsimon'ny nosy ao izay anisan'ny manome vana ny orana tandrivindraona any amin'ny tapany atsimo Madagascar ary mikisaka miandalana ho an'ny atitan'ny nosy moa izay orana tandrivindraona izay ny tapany avaratra Madagascar kosa indray dia mitoy-hatrany tandrivindraona izay avy any amin'ny morontsiraka avaratra atsinana sy avaratra andrefa Madagascar noho ny fisiany reto raona izay misesina manatona ny morontsiraka avaratra atsinanany nosy ny maripana kabeny dia miakatra aloha ny maripana raha ny vinavina atao anatin'ny 3 andro ho avy indrindra ho an'ny avoatany sy ny tapany avaratra andrefa na ary koa ny tapany atsimo atsinanan'ny Madagascar fa ahitana vidinana kosa ary mety misongadina izay vidinana maripana izay any amin'ny zoma anoandro raha ny tapany atsimo Madagascar satria aorian'ny fandalovan'ilay rindraona dia mahazo vahana tanteraka indray aloha ny tsioka atsimo amin'iny tapany atsimo rehefa ny nosy iny ny toetry ny androntsika roa ny 3 andro manaraka na ho an'ny rapiso alakamisy ny anomboantsika azy dia misy ny azavona vao maraina ho an'ny ilany atsinanany avoatany sy ny atany atsimo atsinanany nosy mitoy ihany koa ny tandrivindraona any amin'ny faritra savasy ny any amin'ny faritra ambatsoa ny ambiny kosa dia tombanana omaina ny andro ny rapiso tolakandro mitoy hatrany ihany koa ny orana tandrivindraona ho an'ny faritra savasy ambatsoa na lanjirofo ahitana izay ihany koa manakaiky ny distrika anambanja sy ambilibe andrasana ny orana tandrivindraona ny faritry melaky ny faritry menabe ny atitany atsimon'ny Madagascar mety hita hatrany faritra androy sy ny faritra anosy izay orana tandrivindraona izay ny ambiny kosa dia mandraona ny andro amin'ny akabeny indrindra ho an'ny atitany Madagascar ny morontsiraka avaratra andrefana kosa dia ny masoandro no mety hibatoerana kokoa ny maripana voavinavina amin'izay rapitso izay 7 ka hatramin'ny 20 degré Celsius ny ambony indrindra ho an'ny avoatany raha toka midina hatramin'ny 10 degré Celsius kosa ny ambany indrindra ho an'ny avoatany hatrany izany ho an'ny morontsiraka atsinanana kosa indray raika amin'ny 30 degré Celsius ny maripana voavinavina ary 30 ka hatramin'ny 30 degré Celsius ny maripana andrasana ho an'ny tapany andrefan'ny Madagascar any amin'ny tapany avaratra andrefana misy an'izay rapitso izay hatrany ny andro ny zoma kosa indray dia mitoy hatrany ny orana ao amin'ny faritry melaky ny faritry menabe ary mitatra ao amin'ny faritry bongolava izany mahazo ihany koa ny andrefana faritry vakinakaratra miterina maina kosa ny andro any atitan'ny faritra atsimo andrefana fa tombanana somary mikisaka atsimo atsinanana kokoa ny orana na aty amin'ny faritry orombe ny faritra atsimo atsinanana faritra anosy no miandry an'izay rotsakorana izay noho ny fisian'ilay rindraona hatrany moa no anisany miteraka an'izany ho an'ny morontsiraka na ny faritra sofiady ana kosa indray dia mitoy hatrany ihany koa ny tandrivindraona indrindra ny tapakandro ariva moa no miandrasantsika n'izay rotsakorana izay ny ambiny dia maina hatrany ny andro rany maripana voavinavina dia miakatra hatramin'ny 20 degré Celsius amin'ny akabeny ho an'ny faritra Analamanga sy ny amin'ny faritra Matsiatra ambony iny raika amin'ny 30 degré Celsius kosa ho an'ny morontsiraka atsinanana ankoatry ny tapany atsimon'ny nosy izay midina hatramin'ny 17 degré Celsius ho an'ny faritra anosy ary 19 degré Celsius ho an'ny faritra atsimo andrefana ho an'ny tapany avaratra andrefana kosa indray miakatra hatrany ny maripana tonga hatrany amin'ny 30 degré Celsius ny maripana andrasana any amin'ny faritra Sofia amin'izay androny zoma izay hatrany raha ny toetry ny androntsika ho an'ny sabotsy dia mbola andrasana hatrany ny orana tandrivindraona ho an'ny avoatany saika mahenika amina faritra maro ho an'ny avoatany zay amin'izay tapakandro arivany sabotsy izay ho an'ny faritry melaky dia mitoy izany ho an'ny faritry bongolava ihany koa hitasy vakinakaratra mety hitatra ho an'ny faritry Nalamanga ny ariva eo ihany koa ny orana mety hitranga any amin'ny faritry Moromania Matsiatra ambony Orombe ny faritra Vatovavy Fitovinany atsimo atsinanana ary anosy ny tapany avaratra Madagascar ihany koa dia miandry an'izay rotsakorana izay ho ny faritra Idiana Savasy ny faritra Sofia ary ny faritra Ambatsoa ny ambiny kosa indray dia maina ny andro amin'ny akabeny raha ny maripana voavinavina amin'izay andro ny sabotsy izay midina hatrany ny tapany atsimo Madagascar iny 20 ka hatramin'ny 20 degré Celsius raha toka izay mbola misy ny fiovana goavana andrasana mahakasika an'izay maripana izay ho an'ny avoatany ny tapany avaratra andrefana hatrany moa no misy ny mafana indrindra izay mahatratra hatrany amin'ny 30 degré Celsius ny maripana andrasana amin'izay andro ny sabotsy izay hatrany izay indray ary ny météo tamin'ity anio ty raha ampiasindray fotoana manaraka veloma tompoko